andao sika andray tenin'Andriamanitra zava-dehibe ny miaina ny tenin'Andriamanitra zava-dehibe ny miaina ny tenin'Andriamanitra miaino ny tenin'Andriamanitra misy tenin'Andriamanitra ho raisitsika izao mba hifantoka tsara sika fanampin'izay rehetrarehetra izay fantaniana petrako amintsika dia zao ahoana ny fahitantsika ny fiainana nara-pivavahana fiaina resaka fiangonana amin'izao fotoana izao ina zavatra hitantsika manahoana le manahoana le toetra raha zany amin'ny resaka fivavahana manahoana ny fiangonana afaka miteny daholo fa meko micro ina zavatra hiainantsika ina zavatra tsapantsika manoloana ny resaka fivavahana resaka fiangonana amin'izao fotoana tena tsy tafita mihitsy le afatra tokony ho ampitaina fa variana amin'ny fombafomba ny olona dia tena hoe very ny olona noho ny tsy fahalalana misaotra variana amin'ny fombafomba tsy tafita le afatra very ny olona noho ny tsy fahalalana ny fijeriko ny fiainana fiangonana amin'izao fotoana izao indray ohatra ny efa lasa makao amin'le resaka fiaroarona daholo zany ny fiangonana amin'izao lasa ahoana zany filaza azy aza ohatra ny hoe miavana tsy ara-baiboly izy fa miaraka amina tsy haiko hoe maromarotro iraisana maromarotro iraisana tsy ara-baiboly dia misaotra jerena atao ohatrany hoe mirongatra le fifohazam-panahy nefa manenjika vola ny akabeazan'ny fiangonana manenjika vola mirongatra fifohazam-panahy nefa manenjika vola ny akamaroany manenjika vola misaotra fahitako azy indray dia le olona rehetra zany a tena mangetaeta sy nona fa le mpitarika mihitsy no tsy mamoky tsy mamoky fa mitarika izy le mitarika vilana dia lasa mivilana le olona nefa le olona nona daholo zay zany le izy misaotra tena tanteraka le tenin'Andriamanitra hoe manana toe-panaraka n'Andriamanitra nefa mandany heriny varina amin'ny teknôlôjia sy ny modernisation sy ny ohatrany hoe zao tontolo izao indray ny alainy tahaka ohatra hoe misy rapy niran'izao tontolo izao dia rapy evangelika ohatrany hoe tena mivavaka fotsiny zany fa zao tontolo izao ihany ny atao hoe dia atao hoe evangelika daholo na zomba evangelika na zay rehetrarehetra marina mihitsy zany rehetra zany tena zao tontolo zao safaty le olona zany exploiten'le mpitarika amin'izao tady mila mahita fahagagana mila mahazo fitahina be dia be dia zay point zay ny exploiten'le olona marina mihitsy tsy mitory fibebahana mihitsy zany fa ohatrany hoe raha tsy makany tsy vovonjy David amin'izao fotoana zany dia le fiangonan-dehibe rehetra mihitsy no hita hoe manana olana ny protestant manana olana eto amintsika angambany tsy haiko nareo mahafantatra daholo lehibe an'ny protestant mihitsy manana olana dia eran-tany ny papa mihitsy no manana olana amin'izao fotoana izao le fiangonana ngeza be le fitaratra zany no mitarika lasa mpitarika vilam-bava tena lasa mitarika makany amin'ny ela ny katolika manokana zany nisy reportage zay hitako tamina TVM tamin'ny herinandro tena mamoa fady be mihitsy le zavatra atao satria tena resaka fijangajangana be le zavatra nylazaina atao zay ngambany misaotra Christophe ny ahy zany ny fahatsapako ny tena fandehan'ny fiangonana amin'izao dia le mpitarika fivavahana zany maka toeran'ny mpitondra politika ihany zany tena marina ohatrany hoe tiany ohatrany hoe anjakazakany misy zany le olona dia tiany ho betsaka dia ao ambany fahabesahan'le olona zany no reharehany dia ataony arak'izay tiany ary misy lalàna matorany azy akolaka ihany zany tena hoe colonise zany le olona zay tonga ao zay ny fahatsapako ny fiangonana misaotra
ny azara fahatsapako anazy a amin'le fivavahana le fifazampanahy amin'izao ohatrany hoe le olona toriana foana le hoe fitahiana business atao zany nefany a le zavatra atao tsy sitrapon'Andriamanitra ka any zany na tsy mety ary ny ataon'le mpino a dia ohatrany hoe fitahiana mitobaka be nefa le zavatra zany tsy sitrapon'Andriamanitra dia lasa ohatrany hoe variana amin'izay le olona hoe mandeha zany mandeha ny business nefany a tsy sitrapon'Andriamanitra dia ohatrany hoe variana amin'izay fa le aim-panahy zany tena tsy ao fatahorana an'Andriamanitra. Misaotra. Fahitako an'le fiangonana amin'izao fotoana zany tsy manana le hoe tolotsaina hoe avy amin'Andriamanitra mihitsy fa lasa maka fisainana profety zany ohatrany hoe miara-miasa amin'ny profety satria zany daholo zany zao amin'izao fotoana ny resaka fivavahana lasa raha tsy mandeha mivoaka avy any ivelany a tsy manana pouvoir entina hitondrana amin'ny fiangonana dia lasa mikorotana zany le fiangonana amin'izao fotoana satria tsy nihevitra tsy nitoromarika avy amin'Andriamanitra tsony no entina ao anatin'ilay fiangonana fa sarotsaromana sisa le tena hoe fahamarinana dia izay mifahitako an'ilay fiangonana amin'izao fotoana satria lasa vola mibetsaka ao anatin'ilay izy dia lasa resaka business satria za zany aloha tena hitsoroko a fa zavatra hitako le izy ary tena niainako tao anatin'ny fiainako le izy dia tena sahako mijoro an'izy hoe amin'izao fotoana zany raha ianao zao raha anao trano ohatra nefa ny anaty baiboly tsisy an'izany dia aseha manao rakitra sakrifisy ianao le rakitra sakrifisy io zany a raha 20 millions trano ataonao dia manome 5 millions ianao an'le mpanompon'Andriamanitra zay ianao vao mahazo an'le trano dia ataony zareo toriny mihitsy zany le izy hoe raha te hanakarena ianao a dia mila manome mboambony kokoa ho an'le lehilahy an'Andriamanitra dia amin'izao fotoana zany lasa hevitra zareo avy any ivelany ohatrany hoe avy any Afrique du Sud zao no entin'ireny paster reny amin'izao fotoana hoe raha tsy maka pouvoir avy any izy tsy mandeha ny fitantanana fiangonana amin'izao fotoana. Misaotra ny amin'izany fizarana zany. Le fiangonana zany amin'izao fotoana dia efa lasa routine dia voakapoka ny vy mamay daholo ny adoan'le olona amin'ny lalàna satria tsy lalàn'Andriamanitra na rahanao fa le lalàn'le mpitondra an'le fivavahana zany dia ohatrany hoe zara raha isan'andro zany hoe ohatrany hoe mandeha any am-piangonana le olona dia mizesta fotsiny sisa satria tsisy inona ary no leny any tsy zatra fantany any na kely arany dia misy ara ominay ateneako mihitsy raha tsy mandoa adidy any am-piangonana tsy tafiditra any am-piangonana ny razana ny faty sy ny sisa dia zay natao hoe le toriteny mihitsy zany a nikapohan'le mpitandrina vy mamay anoloan'le olona dia tsy mifotsony le olona dia lasa routine fotsiny sisa nandehanany am-piangonana any. Tena akaiky Jesosy. Zavatra fo kely fotsiny zay zavatra fahitako azy ohatran'ny zavatra tsy lôzika zany a zavatra miseho hoe tena Andriamanitra miteny hoe meratsy zao fiainana zao nefa ny zavatra hitanao maniry ohatry ny anana daholo ny fiangonana dia ohatran'ny hoe kristiana daholo zany le olona dia takona tanteraka zany masina hoe vovonjy daholo ny olona zany raha izao fa rehefa tena dinihana le izy kay zany zay zanak'Andriamanitra ihany no mijoro hatramin'ny farany fa zay tsy izy dia hita eny foana le izy. Saotra antsika rehetrarehetra ny amin'ny fizarana ny amin'ny fahitana an'izay hoe resaka fiangonana izay ary mahafinaritra ny maharay azy satria ny fanamasina no mikasika antsika ny fanamasina no miteny amintsika ary manompo antsika le marina fa zao dia tena fotoana n'le fiaroarona le voalaza teo fotoana resaka vola resaka business tena akaiky Jesosy efa akaiky Jesosy ary fahafatesana no hitanao any amin'ny trano fivavahana fahafatesana no hitanao any amin'ny fiangonana tompo any amindra fo donc resika ny mpanjaka faharoa mpanjaka faharoa toko faefatra mpanjaka faharoa toko faefatra mpanjaka faharoa toko faefatra mpanjaka faharoa toko faefatra
andiny fa 7 mpanjaka faharoa toko faefatra andininy fa 7 ary Elisa niverina nakany Gilgala ary nisy mosary tamin'ny tany ary ny zanak'alahany mpaminany nipetraka teo anatrehany ka hoy izy tamin'ny zatoviny ataovy eo antokoana ny vilany lehibe ary mandro hanina ho an'ny zanak'alahany mpaminany ary ny anankiray nivoaka tany etsaha hitsongoanana ka nahita voatangom-boalavo maniry ho azy dia nanangona vony iray trotrona avy amin'io izy ary noho ny tonga izy dia nosolatsolarany narotsany tao amin'ny vilany nisy ny hanina fa tsy nisy nahafantatra ka dia niloarany ho an'ny olona zany ary raha mbola ninana izy dia nitaraina hoe ry lehilahin'Andriamanitra misy mahafaty ao ambilany ry lehilahin'Andriamanitra misy fahafatesana ao ambilany ary tsy azony no hanina fa hoy Elisa hitondray koba dia narotsany tao ambilany ny koba ka hoy izy andohary amin'izao ny olona ho hanina ary dia tsy nisy zavatra nampaninona intsony tao ambilany. Halleluja. Marary ny fiangonana amin'izao, marary ny fiangonana amin'izao, fahafatesana anao am-piangonana amin'izao, fiangonana izay atao hoe hitondra ny olona ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra, atao hoe anambarana an' Jesosy hitory fiainana, fa inona ny voalaza? Misy fahafatesana ao ambilany. Zay ny hitantsika eto, misy fahafatesana ao ambilany, misy mahafaty ao ambilany izy rehefa nohanin'ny olona lay sakafo natao tao ambilany. Tantara tamin'ny andro ny Elisa io, ary hitantsika izy hoe iza le nanao an'le sakafo? Jereo tsara? Iza le mpahandro sakafo? Iza? Zanaky ny mpaminany. Zanaky ny mpaminany nanao ny sakafo. Dia iza koa le nandeha naka an'le voatangom-boalavo ny solatsolarany dia nataony tao? Iza? Iza koa? Jereo tsara ny baiboly ao daholo izy, tsy zavatra hafa dedafina fa iza? Jerentsika tsara ny ten'Andriamanitra, iza no nahandro an'le sakafo? Iza no nanisy voatangom-boalavo tao? Zanaky ny mpaminany, zanaky ny mpaminany. Tandre maralasaina ba fa be da be milaza mpaminany, be da be milaza zanaky ny mpaminany fa fahafatesana no entiny aminao, fahafatesana no entiny aminao. Inona ny zavatra nalainy? Nandeha nivoaka tany izy dia naka inona? Voatangom-boalavo. Dia rehefa azon'le voatangom-boalavo dia nataony inona izy? Nisolatsolarany dia nataony taiza? Tao ambilany. Dia rehefa nataony tao ambilany izy dia inona tsara voasoratra eo? Alohan'le nisy nafaty. Vakio tsara efa misy zavatra mila mikitika ny fotsika, mikitika ny saitsika ao anatin'io hoe rehefa narotsany tao le izy dia naninona? Nisy inona? Tsisy nahafantatra. Tsisy nahafantatra. Azonareo ve zany? Zany hoe nahafenina mihitsy zany hoe ho asiako voatangom-boalavo ao anatin'ity sakafo ity. Nahafenina tsisy nahita fa andao arotsaka le voatangom-boalavo. Iny voatangom-boalavo iny rehefa milatsaka ao, naninona amin'izay le sakafo? Misy fahafatesana ozy izy ao. Misy fahafatesana ao. Satria nisy zanaky ny mpaminany tany. Dia ny mpaminany koa nahandro sakafo. Dia nisy inona ozy izy tamin'io tany io? Nisy mosary. Dia rehefa nisy mosary, araka le voalaza indray mandray teo, nona le olona. Fa le mpamahana amin'izao tena hanina maloto nomeny anao, sakafo maloto nomeny anao, rano maloto nomeny anao, fahafatesana nomeny anao. Mantosira raha lasaina bavy an'izay rano maloto, mantosira an'izay sakafo maloto. Io radio enonao foana io, rano maloto nomeny io.
io radio raisinao foany hoe mba misy hira evangelika ty tsy rehefa hira evangelika dia hira evangelika dia avy amin'i jesosy rano maloto sakafo maloto aleo tsy miaino toy zay eno zavatra tsisy antony hoe kristianina ihany evangelika zany zao mahamana rehefa hoe maheno evangelika tena zany misy lazaiko amintsika aleo mahana rehefa hoe mpivavaka aza tonga dia mandray hoe ay sy mpivavaka ony io aleo ary hoe tena olotsotra hoe jilamboto io mazava tsara izy am'izay jilamboto fa misy mpivavaka fa jilamboto ny ao anatiny ao jiolany ao anatiny ao fa mifono volon'ondro fotsy aleo tonga dia hitanao fotsiny hoe tena zany ary-daroka avy avany na zany jiolahy be avy avany tsisy zavatra tonga dia mazava aminao hoe io jiolahy io jiolahy io tiany jesosy voavotana fa tsy avy avany mirebareba fotsifotsy sy ny akanjo mamirapirana sy ny sisa mailomailo rehefa misy an'izay fa voatangom-boalavo misy dia natao tao ambilany misy fahafatesana ao ambilany amin'izao fotoana eto Madagasikara misy fahafatesana ao ambilany natahotra daholo nijaly ny olona ny olona efa nona fa nomena azy tokony avoky azy analetaeta azy anome fiainana ho azy anome famonjena ho azy tsy nanome fa vao mainka fahafatesana no hitany vao mainka fahafatesana no hitany ary misaotra an' Jesosy Kristy tompo fa natsapa le olona mihinana hoe fahafatesana zany halleloja natsapa izy hoe tena misy fahafatesana ao ambilany be da be nge tsy matsapa e laza nanapavy te voakapoky ny vy mamay lohany be da be njamba any anatin'ireny ary tena tsy haiko misy hypnose ngamba misy hypnotisme mihitsy ngamba ataon'le mpitondra fivavahana reo jamba mihitsy izy ao zay miteniteny an'io lehilahy n'Andriamanitra io vao ozy zay mikitikitika an'io lehilahy n'Andriamanitra io vao ozy na faza-kitikitiana izy ka io le pouvoir nalaina any Afrika io satanika any eny any mpamosavy avany Afrika any no akany hery dia hoentiny maketo Madagasikara anamaizinana ny olona eto amosaviana ny olona eto anajambana ny olona eto dia jamba daholy dia maizina daholy dia maty ao fa misaotra an' Jesosy fa mbola misy ny maheno hoe fahafatesana zany ao ambilany zany halleloja ianao maheno hoe fahafatesana ny ao ambilany halleloja aza mihinana intsony mivoatao za tena mbola miinsista foana am'le resaka radio rehefa tsisy radio raha namalala aza miaino fa tsy hoe tsy io ny evangelika eo dia mba enoko hoe asa an'izany fa le voalaza hoe evangelika miaroaro fahotana fahalotona faharatsiana ny zavatra misy amin'izao fotoana aoka apetraka amintsika mihitsy zany tena miaino ny fanamasina fotsiny ao an-trano miaino mamaky baiboly fa aza miaroaro ianao fa misy fanahy iny mikitika misy fanahy iny toetrany fa ny akamarony poizina ny akamarony fahafatesana ny akamarony tena amotika ny ao anatiny mpangalatra sy jiolahy zay tonga tao aloha kozy Jesosy tsy zange no miteny hoe jiolahy Jesosy mihitsy no miteny hoe jiolahy mpiangonana jiolahy hitanao makany amin'ny salon de massage paster hitanao makany amin'ny salon de massage dia ianao mbola mijanonao finona ny janonanao ao ten'Andriamanitra efa milaza miala tao so dia hiaran'ny fahalotona oatra anazy ianao ary hiaran'ny kapoka mahazo azy zay koa le tena hoe paster amin'ny evangelika misy fanaovana karaoke kely zay ao dia lasa izy makao am'le fanaovana karaoke miaraka amin'ny tovavy kely ao le paster ahoana hono ny azonao mandreo olo reo raha tsy miditra ao ianao mila fahamasinana raha lasaina bavy miaraka amin'i Jesosy mila fahamasinana miaroaro n'izao tontolo zao ny fiangonana ty zao tontolo zao ny fiangonana ty vola ny fiangonana maloto ny fiangonana fa itsika tsirairay avy tena misaoran' Jesosy fa nosokafany maso misaoran' Jesosy fa hitanao hoe misy fahafatesanao fa voatangom-boalavo nakao
misy fahafatesanao be tabe raha iresadresaka tsika tena ahita zavatra be tabe ho zarainareo hoe zao avy ny voatango mbola avy tao zao avy ny fahafatesana voarainay tao tena manana be tabe mihitsy tsika reo hoe ty avina izay moa le teo anao trano ianao de omenao vola aloha le lehilahin'Andriamanitra tsy mahazo raha tsy makao amin'le lehilahin'Andriamanitra. Jesosy anie amindra fo, Jesosy anie hiasa. Io resaka fahafolo-karena voiziny io voalaza atao amin'ny tenin'Andriamanitra ny fahafolo-karena fa voalaza atao amin'ny andro ny lalàna. Tsika zao efa amin'ny andro ny fahasoavana ary ny olona rehetrarehetra nandray an' Jesosy de tsy ambany lalàna intsony fa ambany ny fahasoavana. Ny olona rehetra nandray an' Jesosy de atsoina hoe fiangonan'i Jesosy Kristy, atsoina hoe malalan'i Jesosy Kristy, atsoina hoe fofombadin'i Jesosy Kristy, ary novonjena tao ambany ny fahasoavana fa tsy tao ambany ny asa. Tsy hitantsika anga ny Efesiana toko 2 milaza hoe fahasoavana ny namonjena anareo amin'ny finoana, tsy avy amin'ny asa fandrao maninona fandrao isy reare fa fanomezan'Andriamanitra. Ohatrino zany fanomezana zany? Tsy vidiny zany fa fanomezana, c'est un don gratuit de Dieu. Ny famonjenantsika raha lasaina ba fanomezana mahaimaim-poana fa tsy vidina. Apetrako tsara mihitsy zany ny fiangonan'i Jesosy Kristy, fofombadin'i Jesosy Kristy, malalan'i Jesosy Kristy mbola ikikikako mafy mihitsy fa tsy natao an'izany ny fahafolo-karena. Tsy voageza ny fahafolo-karena, tsy voabaiko ny resaka fahafolo-karena. Tsia misy milaza matsy fa hoe raha vao mikitikitika an'io fahafolo-karena io ianao, tsy manao an'io fahafolo-karena io ianao de voaozina. Laingy zany amin'ny anaran'i Jesosy, laingy zany amin'ny anaran'i Jesosy, tsy marina zany, diso zany. Ho an'izay milaza fa hoe zay tsy mandoa fahafolo-karena de voaozina izy, mibeba fa miteniteny foana, miteny laingy, miteny fampitahorana ny olona, fa tsy resaka tsy fandoavanao fahafolo-karena no mahatonga anao voaozina. Halleloja. Fa raha ny olona voaozina de ny olona voaozina zao ao amin'ny Jeremia 7:10 de milaza hoe voaozina zay olona mahatoky olona, voaozina zay olona mahatoky olona, zay olona manao nofiny ho sandriny. Zany hoe zay olona mireare mihevitra fa mahavita tena, mahavita azy, zay olona miantehatra amina mpaminany, miantehatra amina pastera, ary miankina amina pastera, miankina amina mpaminany, zay mahavoaozina anao. Voaozina zay olona mahatoky olona, Jeremia 7:10. Fa tsisy mihitsy aho hoe voaozina zay tsy mandoa fahafolo-karena. Tsy voaozina zany zay olona tsy mandoa fahafolo-karena. Averiko tsara zany. Tsisy ozina zany raha okatra ka tonga ao amin'i Jesosy izy. Voalaza mihitsy any amin'ny Peterany fa hoe voaozina zay miantona amin'ny hazo. Iza niantona tamin'ny hazo? Jesosy Kristy. Efa nentin' Jesosy teo ny ozina, efa nentin' Jesosy teo ny fahafatesana, efa nentin' Jesosy teo ny fahotana. Rehefa nentin' Jesosy zany ny fidiny ahako, mbola iaina anaty ozina ve za? Tapaka amin'ny anaran'i Jesosy zany, tapaka amin'ny anaran'i Jesosy zany, tsy zanak'Andriamanitra no ampitahorina amin'izany. Averiko foana zay, eto amintsika zany mety efa mazava amintsika foana, fa tena mbola tiako tena dradradradraina sy hiala amintsika mihitsy hoe ny zanak'Andriamanitra 100% ho an'i Jesosy. Ny zanak'Andriamanitra 100% ho an'i Jesosy, ary ny zanak'Andriamanitra manana fiadanana, manana fitsaharana, manana fitahiana avy amin'i Jesosy Kristy, tsy noho ny fiezahany, tsy noho ny asa ataony, tsy noho ny fanompona ataony, fa noho ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Halleloja. Matokera Jesosy ianao. Volana fahenina amby 20 de milaza hoe ny ozina alefa amin'ny tsy antony tsy manan-danja, tsy manan-kery. Raha nozina anao pasteranao hoe tsy nandoa fahafolo-karena, nozina anao mpaminanao tsy nandoa fahafolo-karena, tsy mandaitra aminao zany, tsy mandaitra aminao zany, satria tsy amin'ny tsy antony, tsy ho anao zany. Efa sakanan'i Jesosy Kristy zany tsy manan-kery aminao.
ny rany jesosy ny manadio manafaka amin'ny fahadalàna rehetra manafaka amin'ny faharatsiana rehetra manafaka amin'izay rehetrarehetra tsy fahamarinana rehetra halleloia apetraka amintsika mihitsy zany tenin'andriamanitra zany androany fa fahafatesana no ambilany fahafatesana no ambilany zany zavatra misy halleloia miasa ny tenin'andriamanitra miasa ny tenin'andriamanitra halleloia mamoaka zay ratsy any anatinao any mandohana zay tsy avy amin' jesosy ianao mandohana zay tsy avy amin' jesosy ianao miasa ny tenin'andriamanitra velona sy mahery ny tenin'andriamanitra halleloia de apetraka mihitsy aloha zay dimy zay zay fahafolo-kareny zay tsy hoan'ny fiangonan'i jesosy zany tsy hoan'ny fiangonana eo ambany fahasoavana zany tamin'ny andro ny lalàna zany tsika zao tsy eo amin'ny lalàna intsony fa tsika eo amin'ny fahasoavana halleloia za tsy mandoha fahafolo-karena tsy voaozina ary tsy miaina anaty ozina ary tsisy ozina amin'ny fiainako satria jesosy ny mpanjakako jesosy ny tompoko jesosy nanafaka jesosy ny malalako halleloia ianao tsy mandoha fahafolo-karena voaozina ve anao tsy voaozina zay rehefa anao salama tsara amin'ny forme be miadana salama tsy mandoha fahafolo-karena halleloia jesosy ny vavolombelona jesosy ny mpamonjy jesosy ny manafaka apetraka amintsika tsara zany halleloia ahoana ozy izy le lamatoa tanareo tamin'le tantara napetraky le tantara mangina amin'ny anaran'i jesosy mangina amin'ny anaran'i jesosy le zanakadalana antena ndany ny fananany rehetra tany de rehefa lany ny fananany rehetra tany hanykisoa sisa no aniny miverina izy nakeo am'rainy andeha ody fanany andeha voara amin'ny sakafo tsara noho za lasa izy nody nakany am'rainy rehefa tonga atao am'rainy izy eny alavitra eny ny rainy mijery azy iny le zanako izy izy tsisy resaka tsisy interrogatoire alaivo ny kapa alaivo ny ondro matavy omeo akanjo fotsy madio izy raiso izy ataotsika ifaly fa ty zanako ty verika hita indray efa maty ka velona indray tsisy fitakiana vola atao tsisy fitakiana fananana atao tsisy fandatsana atao fa rehefa niditra atao de nanino nomena mahay maim-pona halleloia tonga le raha matohany ny avonavona tonga le laha matohany nalahelo tonga le laha matohany ny alina hoe jereo ty nataony ty zanakao ty lany ny tany daholo ny lova rehetra lany ny tany daholo ny arena rehetra ary lany tamy vehivavy-janga hito izy miverina mbola omenao zay tokony ho anazy indray za nefa teo naondro ray raha tsy nomenao anahy satria nahoana tankina amin'ny maso miary tsy fantany fa zanaka tady izy miafyafy fotsiny izy kay tao amin'ny fanjakan'andriamanitra tao de tsy nangataka tsy nampiasa tsy niaina tao fa natahotra fotsiny tao fa tsy niaina n'le fahasambarana sy le fiadanana tao am'ray de niavonavona tamin'ray mihitsy izy hoe io vo tonga avany de nomenao ny rehetrarehetra za eto aminao tsy omenao nininina mihitsy de inona tsara nambaran'le rainy anaka ahoana ozy ianao eto amiko mandrakariva ary zay rehetrarehetra anah de maninona anao avokoa tsara kely jesosy io e jesosy zany manao tantara tsy hitanao mipetraka jesosy de tantarainy le izy tantarainy de tsara be jesosy io de nihevitra tiany jesosy ampitaina zany hoe ianao rehefa zanak'andriamanitra zay rehetrarehetra an'andriamanitra anao avokoa halleloia ary tsisy fiezana azonao an'izany tsisy fahafolo-karena mila alohanao azonao ny fitahian'andriamanitra azonao ny fahasoavan'andriamanitra azonao ny zavatra rehetra avy amin'andriamanitra tsisy fahafolo-karena mila alohanao zany tsy misy ezaka mila ataonao zany fa zay rehetrarehetra anah de anao avokoa amen fa mety mifaly sy miraha fa ty zanako ty verika hita indray maty fa velona indray zay nge ny eo mifanjakan'andriamanitra raha lasy anabafy e fahasoavana omena mahimahimpona gratuit halleloia romanina toko favalo de milaza hoe andriamanitra momba atsika iza no atohatra atsika izy zay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo nomena atsika rehetra izy tsy omeny atsika miaraka aminy maninona miaraka aminy maninona mahimahimpona va ny zavatra rehetra tsy omeny atsika miaraka aminy mahimahimpona va ny zavatra rehetra zany ake le tenin'andriamanitra e miaraka amin'iza holy
miaraka amin'i jesosy. Halleloia. Mandeha any ianao eny amin'ny épicerie raha mangataka gado fotsiny mahazo e mba meo gado siramamy mba meo kely gado bonbon de gaga le mpivarotra gado angatanao ty tsisy gado miaina fotsiny zany fa rehefa maninona zay vao mahazo gado, rehefa mividy zay vao mahazo gado. Mba sy gado kely fa raha tsy nividy tsisy gado. Ohatr'izay le fanjakan'Andriamanitra, tsy hoe mividy ianao, efa nividina ianao aloha, de rehefa mividina gado ny amby rehetrarehetra. Halleloia. Miaraka amin'ny Jesosy vao misy gado. Fa misy olona tsy te hiaraka amin'ny Jesosy fa gado fotsiny, tsy mahazo gado zany ianao. Tsy mahazo gado zany ianao. Misy tsy tia an' Jesosy, tsy mila an' Jesosy fa business, asa, fivelomana, resaka materiel fa tsy mitady an' Jesosy. De miezaka tsemboka fa rehefa ao amin'i Jesosy, nividiany Jesosy ianao, manaraka ho azy zavatra rehetra lasa anabavy manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Aza mety voakapoka ny vy mamay zany ohatra za ty tao tsy nakany am-piangonana tsy mahazo zao za tsy nakany bobo zao za tamin'ny lahady tena tsy milamina zao ny fiainako amin'ny herinandro. Fiza miteny ianao an'izany tena tsy nanao an'ity zao za de tsisy fitahin'Andriamanitra. Raha lasa anabavy ao aminao Jesosy sa tsy ao aminao? Miaina miaraka amin'i Jesosy isan'andro ianao sa tsy miaina miaraka amin'i Jesosy isan'andro? Manana fiainam-bavaka isan'andro ianao sa tsy manana fiainam-bavaka isan'andro? Rehefa zay no mipetraka tsara ao aminao, tsisy hoe tsy nanao an'ity tsy nanao an'ry. Halleloia. Fa omena miaraka amin'ny maimaim-poana ny zavatra rehetra. Omena miaraka amin'ny maimaim-poana ny zavatra rehetra. Fantaro marina. Halleloia. De rehefa fantatrao marina no manafaka anao tsy ho andevo. Halleloia. Ny marina manafaka anao tsy ho andevo, tsy andevon'olombelona, tsy andevon'ny mpaminany, tsy andevon'ny atoko-pivavahana, tsy andevony zao sy zao rehetrarehetra zao. Amen. Tompany hamindra fo amin'izay rehetrarehetra mbola mihinana sakafo fahafatesana noho ny voatangom-bola afo. Tompany hamindra fo aminy. Fa misy mieritreritra noho ny fanaovany zavatra no ny zavatra amin'Andriamanitra. Ahoana le toerana nalehana izay? Mitory tena izy fa tena manaova zavatra ho an'Andriamanitra ianao. Fa rehefa manao zavatra ho an'Andriamanitra ianao, Andriamanitra mamatsy manome anao. Re olona mampiafiny zany de mitsoka. Mampite anatina misy le pasteur apetrao micro iny de mipetra. Mianara aloha fa diso zany teneninao zany. Tsy manao zavatra ho an'Andriamanitra zany ianao. Nga izy ty c'est loto sa PMU sa jackpot hoe zay tsy milalao ihany no manino. Zay no ataon-dralany amin'ny trano fivavahana any. Zay tsy milalao ihany tsy mahazo izy. Sanatry zany ao amin'i Jesosy. Ny ao amin'i Jesosy raha lasa nabafo fanomezana. Taony ao amin'i Jesosy Jesosy no omenanao fotsiny, omenanao miaraka amin'izay maimaim-poana ny zavatra rehetra. Fa tsy hoe za tena ny fahadianina efatrandro teny valy le vavaka. Tsisy maharatsy ny fifadikanina, tsisy maharatsy an'izany. Fa ny motivation anao mihetsika ifadianina inona? Ianao ny rôle, ianao no navita azy hoe tena efa reraka nalemy mihitsy iny fa azoko le zavatra. Iza no omenao voninahitra amin'izany? Ianao ny fadianina no omenao voninahitra. Ianao reraka, ianao visaka, ianao fanena de te hafana zany ianao. Bravo fa mifadianina de azonao ny ilainao. Fa avetavetana eo mason'Andriamanitra zany. Tsy fantatrao nga le teny ao amin'izao na 9:20 hoe vita. Tsy mifadianina ianao vao azo zavatra, apetrako tsara zay. Ilaina ny fifadikanina, tsara ny fifadikanina. Fa aza atao lalàna ho anao hoe tena ny fady mihitsy de azoko io za matory azoko io. Alléluia. Za matory efa mivadiky miteny inefatra amin'ny alina matory tsara, mihevitra tsara, azoko zay tokony omeny Jesosy ana. Ianao fadianina efatrandro. Aiza Jesosy Kristy le fahamarinana. Za mipetra-potsiny ny zavatra rehetra omen'Andriamanitra amin'ny malalany na de matory azy izy. Halleluia. Ny zavatra rehetra omen'Andriamanitra amin'ny malalany
zava-poanarareo ny alipandro mifo maraina mihinana sakafo azo avy amin'ny fahasahiranana izany anefa de omen'andriamanitra amin'ny mahalalany any na de matory azy izy salama fa raiky am'roapolo am'zato halleloia fa tsy hoe mampirisika anareo a za koa ny fahadialina tena manaova koa asan'andriamanitra nareo de hivaly mahazo zavatra nareo diso ange zany raha lasainabavy e voatangom-boalavo zany e sakafo fahafatesana anaty vilany zany a aza misy amintsika reto indraindray a ohatrany manahirana azy le mipetrapotsiny ohatrany tsy alezy izy hoe tsy namonjy herinandro masina misy vaovavao mantsy vo aingana de ohatrany tsy alezy hoe ohatrany tsy manao ninina hony ohatrany tsy manasa tongotra rehefa laka misy nga iny fanasa tongotra iny nge tsy osy nanao kapa de naloto ny kiraro naloto ny tongotra de ny sasana e fa ianao eto Madagasikara efa manao mokasay manao tenisy mbola sasana hoana indray ny tongotra ao entre parenthèse zay ohatrany raha tsy manao zavatra an'Andriamanitra tsika ohatrany tsy alezy Marta hainareo tantara Marta ny akamaroan'ny olona am'izao fotoana mihetsiketsika mba ho hitan' Jesosy mila 19 mba ho hitan' Jesosy Jesosy tsy hitanao ve efa ty zavatra ataoko ty efa miditra amin'ny valo miditra amin'ny folo miditra indray am'roa efa miandry le zavatra viany aminao i Jesosy raha pitso ambola ifadianina de amin'ny herinandro zay anao retrety Marta be ahina maro erehany ianao zavatra ray aloha tokony natao de marinina anao azy eo matongotry Jesosy fotsiny de vita halleloia ny alo Martako Jesosy tsy mampanina anao ve ty ataony Maria ty za efa sahirana nato manao zao rehetra zao izy to mipetraposiny i Maria no nisafidiny anjaratsara zay tsy hoesorina amintsony halleloia asika ve zany tenin'Andriamanitra zany tsy ny fiazahanao no amaliny Jesosy ianao amin'ny resaka asa averiko any tsy miasa tsika mba ho voavonjy fa voavonjy tsika de miasa amen tsy miasa tsika mba ho voavonjy fa voavonjy tsika babony Jesosy potika tamin'ny Jesosy iny Jesosy ny 1 million hoanao a iny Jesosy ny 500 000 francs hoanao a iny Jesosy zao satria tiako be anao a tsy miandry akory ary a lanitra ary omenao a ranao ary nomenao a tianao ako de tiako koa ianao de miasa ho anao fotsiny a Jesosy fa tsy intéressé be le olona zao e azonareo intéressé amonjy fotoam-pivavahana de intéressé anao rakitra de intéressé hoe ame anty am'izay mba mahazo an'izao tsia ovay zay fomba fanao zay ovay zay fomba fisainany zay ny zavatra rehetra omen'Andriamanitra ny malalany na de matory azy izy sika ve zany sika ve zany iaino zany zany famarinana nareo zany mipetrapoetrapotsiny eo nareo zany tsy manao ninina misy tsy nareo kosa tena manimba amin'ny businessinay beta be antezitra amintsika satria manembatsemba na mandoto rano tsika aleo Jesosy isandratra ranga mariny inona natao nanala le faty tao fahafatesana nasina koba aiza le koba izany koba Jesosy Kristy ny koba Jaune toko 12 raha tsy milatsaka amin'ny tany ny voambary ka maty de mitoetra foana izy fa raha maty izy de mamobe voambary avy amin'inona zona lafarinina vary raha tsy milatsaka amin'ny tany ny voambary ka maty de verimaina fa raha maty izy de mamobe Jaune toko 12 inona ny dikan'izay tonga Jesosy le koba fahafatesana ny amblano zao fahafatesana ny eto Madagasikara fa olana ao atsika Jesosy Kristy Jesosy tompo lay lafarinina lay koba na latsaka ozy mpaminany misy mpaminany de misy mpaminany a misy ny tena mpaminany Jesosy aloha hitsangana zay mpaminany Jesosy tena mpaminany Jesosy eto amin'ity Madagasikara ty anohatra ny zanaky ny mpaminany sy ny mpaminany ady be nge eto Madagasikara eto e satria miady amin'ny mpaminany santoko tsika miady amin'ny mpampianatra santoko tsika miady amin'le fanaratsy eny amin'ny rivotsika ary tsika ohatrany eo tendrombohitra Karmela amin'izao fotoana Eli rery fa firy ny adversaire ny Eli tao firy to tsy fantatrao ny isan'ny adversaire anao e efajato de ny ampy 10 sy efajato 10 sy valonjato ny contre tamin'ny Eli teo tendrombohitra Eli ahoana zany tena atao itsoka fa ahoana le be rehetra
izy amin'io sady mitabataba Eli tsy taitra atao foana ny anareo e tsy hoe rehefa mitabataba dia an Jesosy tsy hoe rehefa mivavaka mafy dia an Jesosy tsy hoe rehefa miteny tsy fantatra dia an Jesosy aza torakofotra amin'izany ianao hoe reto mpamilany sadoka sy le mpanao andro reto tena mahery be izy izy mivavaka mafy izy nitabataba izy tena mirohatra efa zany tao amin'ny tantarany Elia efa ohatry zany ianao mety mipetrapetraka mangigery fa ao aminao ny hery mifanahy Alleloia ao aminao le fahamarinana ao aminao le fahamasinana ao aminao le tahotra an'Andriamanitra dia hoy izy Elia atao velona ianareo e aleo nareo omeko distance dia aleo samy asiana altara eo dia teteo eo ny fanatitra dia atsoiny Andriamanitra reo fa zay Andriamanitra mamaly amin'ny afo ny tena dia atsoiny ianareo samy manisy anankiroa ray anareo dia teteo ny fanatitra dia ndao tsika iantso zay Andriamanitra tsika raha ibala no Andriamanitra arahantsika izy arao izy fa raha ny Andriamanitra no arahana atsoy ary izy raikitra ozy ny mpaminany bala tonga izy 520 teo daholo napetraka ny fanatitra napetraka ny zavatra rehetra atsoy amin'izay ny Andriamanitra reo izy Elia natsona nanomboka tsy haiko amin'ny enina maraina ny rendez-vous atsona efa mandeha ny louange efa mandeha ny fiteny tsy fantatra balaba efa mandeha ny tsy haiko ny témoignage kely efa mandeha daholo ny hira sy ny sisa mbola tsy mirehatra ihany le fanatitra tonga ny amin'ny 20 mbola tsisy ninona ihany dia Elia tsy taitra raha mahita zany Elia hoe ohatra tao mihira mafy be reto tao mitabataba be reto tao miteny tsy fantana mihitsy reto tao tena raitra be sonoany reto aty tao tsisy ninona ozy Elia tsy hainao ny Andriamanitra Elia tsy mikorapaka Elia lo ataony eo fa dia avy eo Elia mbola mivazivazy atsoy mafimafy fa sao dia mbola nandeha voyage ny Andriamanitra reo ohatra ny mbola tsy apo zany fa atsoy mafimafy aloha fa ohatra manina raha mbola tsy mirehatra foana ty fanatitra reo ty dia natsoana mbola tsy avy any ny farany ary mitetetehana mihitsy ny vatana ifady alina mihitsy ako tena anaovako akanjo fotsy mihitsy io hanehoan'Andriamanitra ny herina nyrehatra sasy nyrehatra le fanatitra tsisy afo mihitsy tsy nyrehatra fizaka teo ihany izy miditra amin'ny 8 miditra amin'ny 10 miditra amin'ny 3 miditra amin'ny 4 tsy tayazy zay liberté tsy tayazy zay fanafana tsy tayazy zay fahamasinana tsy tayazy zay fibebana tsy tayazy zay fiverenana Jesosy torina fa inona nahazo tany nahazo trano ny divorcé manambadindray tsy ankasiran'Andriamanitra ke zany divorce reo mariage zany ny kolokolo mandeha ihany ao nosy rerana bavy teo hoe mandeha be le aferany fa izy nefa tsy eo amin'Andriamanitra dia zay le izy hoe mirehatra ny afonay tsy afo mirehatra io zao tolo zao atao ihany fomba zao tolo zao ny akanjo zomba evangelika sy tompo amindra fo tsisy fahamasinana tsisy fibebana tsisy tahotra an'Andriamanitra tsisy fampiomanana ny amin'ny fiverenana Jesosy fa inona ny betsaka izy moa le nyteteo hoe mizesta ohatra mampidera pôzy fotsiny mampidera kiraro mampidera akanjo mampidera fiara efa tsy eo ihany le fanahy dia le pôzy ety ivelana amboarinako dia iny koa ny aseho hoe tahiny Jesosy ka tsy zany ke le fitahiny Jesosy dia mampalahelo voafitaka afo tsy izy atsoy ny Andriamanitra reo ataovy fotoana zao ijoroantsika tsirairay avy la ny aikinareo lo amin'izay anaovako azy ozy Elia hiditra vany Elia fatan'le Andriamanitra fatan'le mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo ary io ihany ny Andriamanitra na tsisy anaraka ary eto Madagasikara lasaina bavy Jesosy no Andriamanitra raha antodimma daholo ary rehetrarehetra aza mandoa ianao fa ianao marina halleloia na hiaroaro zao tolo zao ary zao rehetra zao ny anao Jesosy any dia Jesosy arahana avy avany Elia raiky sy ty ina nataony Elia
andriamanitro ny teny indray mandeha nangataka indray mandeha fotsiny ali nyrehatra nyfady alina ve ly nanao loaza anatiny telo ve ly nanao chorégraphie ve ly ny tena tamin'ny teny tsy fantatra ve ly valio tsia finona nataony ely nisy fifandraisana tamin'andriamanitra foa natao isan'andro nisy fifanakalozana tamin'andriamanitra tao nisy tenin'andriamanitra nylatsaka tao nisy dépôt tao nisy connexion tsy tapaka tao de tsisy hoe rehefa anao défi eo zay vao aloha hivavaka be da be aloha de atao maky temy be da be fa tsy efa fiainany azy le niaraka tamin'andriamanitra tonga teo amin'ny rendez-vous am'izay ny teny indray mandeha izy latsaka ny afo ny anazy ara nasiny rano le fanatitra hoe raha misy rano io de tsy mirehatra fa vao mainka nasiny rano io aloha asina rano ahitana azy hoe irehatra démontreny eli mihitsy fa jesosy no andriamanitra rery no andriamanitra fa tsy andriamanitra bala ndao démontreny eto Madagasikara fa jesosy no andriamanitra tsy antoko mpivavahana no izy tsy fanompivavahana tsy dénomination tsy fahafolo-karena tsy resaka fa fifadikanina tsy resaka asa fanompona fa jesosy fotsiny amin'ny maha jesosy azy mipetraka fotsiny ahako miaraka amiko hoe jesosy ny fahazakan'andriamanitra atao anatiko halleloia manitsaka ny maingoka manitsaka menarana nyrehatra ny afo halleloia lasa nyrifatra daholo izy 520 nentsehana daholo ny vonona halleloia de lasa eli ny afony aveo eli tsy ndray aresa zany rôle zay mahavita azy ny afony eli natahotra rerino ny maty le 520 de maty ny Jezebely androany le vehivavy Jezebely io eto Madagasikara eto koa misy vehivavy Jezebely mamotika firenena mamotika fanjakana mila eli mihitsy izy matahotra li maty ny Jezebely androany de hoy Jesosy aza matahotra ianao hoy Andriamanitra aza matahotra ianao maty Jezebely totona avy eny ambony teny hoan'ny alika ny fatiny sa miteny aminao fa miaraka amin'ny Jesosy tsika amen aza matahotra ianao miaraka amin'ny Jesosy fantatro zay inoko aleo avy ny adi-panahy ny fitsapana sy ny retraretra maro isan-karazana démontrena fa Jesosy no Andriamanitra tsy fahafolo-karena tsy atoko mpivavahana besaka nge voageza mahampalahelo lasaina bavy isaka sabotsy dia anao pataloha fotsy sy lobaka manga sa lobaka manga sy pataloha fotsy de alaina foana ty fahafolo-karena ty zaka mihetsika mijaly le olona fahafatesana ny eo ambilany misaotrany Jesosy ianao fa tafavoaka tany misaotrany Jesosy ianao fa tafavoaka tany libre ianao amin'i Jesosy le mahatra le milahatra ery amin'ny diga ery ndana naterana vary le mahatra mangataka anao eny amin'ny arabe iny azy idina ny fitaratra omeo azy mofo topaina zay no izy fa tsy ny pastera sy ny faux profeta ery mbola andehananao anomezanao vola indray tsia angony zay akanjo rehetra any angony zay sakafokafo any ho avy ny ririnina omena le mahatra eny amin'ny tinelina ambojatovo tinelina nambanidia le riambobao sy ny sisa zay sirak'Andriamanitra avelao any ny pastera santoka mpaminany santoka aza mandray antsara amin'izany ianao volanao ampiasaina amin'ny zavatra afangalarana amin'ny fijangajangana amin'ny fahalotona fa karakarao mahatra manodidina anao zenona fa ano zay tsy manana lamba ividano zay ny miaraka amin'i Jesosy ary zay fatony ty tananao ty aza vela fantatry ty tananao ilany ty eto ny fanetretena ny fanaovana ny fanompona an'Andriamanitra halleloia iveriny Jesosy raha lasaina bavy ary rehefa iveriny Jesosy de hoy izy hoe avinareo zay tahiny raiko nona de nomenareo haniny tsy nanan-kitafy de nitafianareo narary tsabonareo tany an-tranomaizina vanginareo zay ndraisahan Jesosy de hoy izy le ondro rehefa taiza ianao nona nomena isakafo taiza ianao no nivahiny tsy nanan-kitafy de nitafianay taiza ianao narary de nitsabonay taiza ianao tany an-tranomaizina de vanginay de hoy Jesosy hoe zay nataonareo tamin'izy tamin'ireny madinika ireny nataonareo tamiko ovay ny fomba fihetsika ovay ny fomba fanao manomboka izao tsy niteny izy hoe tsy nanana dimma de menareo dimma
tsy nanana foafolo-karena dia nomenareo faafolo-karena, tsy nanana fiara dia nividananareo fiara, tsy nanana tranobe sy vila dia nividananareo vila. Zay melazainy Jesosy? Tsia zay mihitsy. Fa be da be hoany jamba dia manaonao foana. Ary ny zavatra nisy anankiray koa dia zao, zay rehetrarehetra nataonareo tamin'ireny apôstôly, zay rehetrarehetra nataonareo tamin'ireny paster reny, zay rehetrarehetra nataonareo tamin'ireny bisopy reny, nefa nataonareo tamiko. Zay lazainy Jesosy? Tsia, hoy Jesosy, zay rehetrarehetra nataonareo tamin'ireny madinika reny, reny nataonareo tamiko. Fa zay ataonao amin'ny bisopy, ataonao amin'ny apôstôly, ataonao amin'ny mpaminany, ataonao amin'ny paster, tsy hitan'i Jesosy zany raha pastera santoka, mpaminany santoka. Halleloia. Mibeba ianao raha mbola mamana zavatra tsisy, mbola manao zavatra tsisy. Halleloia. Fa zay nataonareo tamin'ireny madinika reny, be da be nge madinika mahatra eto Madagasikara nge tsy lany zany mahantra zany e, tsy lany zany nona tsy manan-kitafo zany, ka tsy normal mihitsy hoe tsisy asa tsisy zavatra atao ianao amin'ny Jesosy. Eny mifoky tantsika tsirairay avy any, quartier-tsika tsirairay any, be da be mahatra sinoana any, mandehana fa ano reny, mandehana ividany sorta kely ny ankizy, ividany t-shirt, ividany akanjo ba, tiana ianao. Halleloia. Fa tsy ny efa manana vilary iny mbola omenao vola. Malahelo Jesosy ka, malahelo Jesosy. Apetraka amintsika tsara mihitsy zany teny zany. Mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy hamono ary andrikana. Za avy mba hanome fiainana ananany be dia be. Halleloia. Tsangana tompoko ho an'i Jesosy. Tsy mitena hoe mitsangana zao, mitsangana ho an'i Jesosy ianao. Feno fahafatesana ao ambilany, aza makao ambilany ao intsony. Fa alaifo le sakafo le lafarinina dia Jesosy zany, anamasina ny fiainanao aloha, anome fiainanao anao, amono ny nofonao, amono ny fitiavan-tenanao, amono ny fahotanao, anome fiainanao anao, zarainao amin'ny hafa rehefa avy eo. Halleloia. Tena tononoko amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy, aminany ianao amin'ny anaran'i Jesosy, ary aminany araka ny tena sitrapon'Andriamanitra, tsy hamalifaly olona, tsy ila sitraka aman'olona, fa tena hitory fibebahana, hitory fa efa akaiky Jesosy, hitory fa efa alina zao, ary mila miomana, tsy ao anaty kilalao, tsy ao anaty kilalao. Halleloia. Ametra tanana amin'ny marary ianao, ho sitrana amin'ny marary, zany démonstration tokony manaraka ny zanak'Andriamanitra. Halleloia. Andeha amin'ny anaran'i Jesosy ianao, torio Jesosy, ambarao Jesosy, aza miaroaro amin'ny fahotana, aza miaroaro amin'ny fahotana. Filazantsara maimaimpona, zarao maimaimpona. Vava mafy amin'ny Jesosy, tsy midika koa hoe tsy ilaina no mivavaka. Jesosy ara mivavaka, tsika koa mila mivavaka. Akaiky Jesosy raha lasaina-bavy, aza variana amin'ny confort-tsika tsontsika, aza variana amin'ny taoko hoe quotidien fiainantsika tsontsika, ny anà, ny volako, ny asako, ny tranoko, ny zizazisa, avy alao any zany. Jesosy jerena dia momba an' Jesosy atao, fa Jesosy miantoka momba anao. Fa aza variana amin'ny anao sy ny confortnao sy ny zavatra ilainao sy ny mahafinaritra anao sy ny fanitananao. Jesosy jerena ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany anampy ny zavatra rehetrarehetra. Aza vavako tamin'i Jesosy ianao dia ozy aby hoe Jesosy aby tena mangidy mihitsy io volo io fa tsy ho mamy zany. Tena zany mihitsy vavako aminao mba mangidy aminao io volo io fa tsy ho mamy aminao. Amen. Tsy ho voko volo zany ianao, gasy ary ny teny hoe ny alika jamba ny taolana, fa tsy mba ianao ny jamba ny vola. Amen. Mangidy io. Fitiavam-bola mifototra ny rasy rehetra. Rehefa niaina teto tany mahafinaritra mihitsy le tory-teny rahalahy misy tamin'ny tababoly iny hoe zay simple fotsiny raha lasaina-bavy iainana eto tany dia vita. Rehefa misy sakafo misy fitafina kely dia ampy zay, aza mitady tsony hoy zay kiraronao efa folo, tsy hainao tsony iza indray no anaovako. Lany andro ianao le mangamanga ve sa le fotsifotsy ve sa le menamena, zarao any io, roa ihany ilay raisina dia vita. Tsy lany andro ianao, miaramila nge tsika eto tany, miaramila mbo mbola isafidy hoe ba maitsomaitso sa ba menamena sa ba fotsifotsy. Ampy zay raha lasaina-bavy manao zavatra tafahoatra. Mariny. Ahoana ozy ny jiosy rehefa nanontany ny Jaona, mamoaza vo mendrika ny fibebahana, inona ny tokony ataonay ozy? Zay manana akanjo roa,
aoka ame an'izay tsy manana zay anankiray zay zany vometrika ny fibebahana tsy mitahiro anao tsony tsy mihirim-belona tsony Isaia 7:10 de izy hoe maninona ozy izy zay mifady nefa tsy hitanao peda me ty Madagasikara ty ke raha olona mivavaka eto zay efa milaminy ty Madagasikara ty efa milaminy ty Madagasikara ty raha tena hoe le olona mivavaka sy mifadianina sy manao coliseum sy ny sisa eo fa maninona tsy milamina vao mainka ara mikorotana marary potika mihitsy atany tapinohatra any Paladie satria nahoana satria tsy eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria tsy eo amin'ny famasinana satria tsy nitahotra an'Andriamanitra satria tsy ny fibebahana satria tsy Jesosy ny prezantena fa olombelona ny prezantena business ny prezantena amin'ny fiangonana anankiray veranga trano fivavahana anankiray dia misoratra eo hoe manapaka arabola zay ny lovantsika avy amin'ny Jesosy re olona amin'ny trano fivavahana anankiray zay nalenay maly winersa aleoko tenenina mihitsy alaina sary le trano soratra tao fanapahana arabola lovantsika avy amin'ny Jesosy Kristy rahalahy sy anabavy rahalahy sy anabavy mampatahotra zany mampitsangam-bolo zany nga zany ny filazantsara ahoana Petera sy Jaona rehefa niditra ny vavadiny Sara endrika tsy manana vola fotsy na volamena omeko anao am'izao fotoana nefa frère ala ny pasteranay manan-karena indrindra eto Afrika zay ny tena manan-karena indrindra re olona mamona ane zany mamona zany Satana Andriamanitry ny vola de vola zany zay le faux Jésus tsy izy voatangim-boalavo tsy izy zany tsy resaka vola ny fahazakan'Andriamanitra ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra ary zay tafalatsaka amin'io de latsaka ao anaty filana maro isan-karazany azo ty mbola haka nyty ndray azo ndray ty mbola haka ny ry satria nahoana vola no mibaiko fa mivavaha mihitsy amin' Jesosy androany Jesosy mba ho mangidy amiko io vola io savenao mbo mangidy amiko io vola io zay tokony ho ah ihany omena Jesosy zay mihoatra aloha hijanona raha tsy andovako ny fanjakanao iagora de laza mihitsy ao amin'ny ohabolany hoe fano am'izay sahazana aza atao mahantra sao de mangalatra ara-mantra aza atao manan-karena be koa fa sao de manan-karena be de ho adiniko ianao endrenge zany ndao raha lasa anabavy iaina amin'ny onony ndao mahantra ny jerena ndao tsy manan-kitafy jerena fa aza manana zavatra mihoatra be zany mampijaly zany mampahory zany raha tokony amin'ny valo anao de efa tafavoaka ao an-trano amin'ny valo sasany ianao vao tafavoaka satria nahoana mbola jerena le akanjo mety jerena le kiraro mety nefa raha akanjo vitsikely ny tao sy kiraro vitsikely iny anao amin'ny valo de efa toka halleloia fa noho nizay anao lalana Jesosy ny nazo besaka nangononao ty rehetrarehetra ty avy eo anao varina raha lasainabavy za miteny anao mitahy io Jesosy io Jesosy io mety iampy materiel anao iampy ny volanao iampy zao rehetrarehetra zao fa manao varakitra ny an-danitra omeo ny malahelo omeo ny mahatro omeo ny sahirana fa aza vela oloha ao amin'ny banky ao fotsiny le vola aza vela oloha ao fotsiny le fanana sy ny sisa zay tsy manana tilotilo kely ranona zao mila an'izao ianina zao mila an'ity fa namasina raha mipetraka fotsiny ao de andeha omeko 50 000 aloha ianina fa mety tsy manana izy zao zay nge le asa ny fanahy fa aza lany andro amin'ny fanangonana eto raha lasaina bavy marine aza lany andro amin'ny fanangonana eto any an-danitra aza miaro rena ho anareo ety an-tany zay misy kalalao sy arafesina manimba fa miariarena anareo any an-danitra tsisy kalalao tsisy arafesina manimba tsisy jola makalatra manampitrano halleloia raha tsisy ninona compte bankenao zao 5 000 francs misaorany Jesosy zany tsara halleloia fa raha be da be fotsiny ao ry adala ozy tompo Luka 12 mihoatra be mivokatra nandeha ny business nandeha ny varotra nandeha ny asa nandeha ny fampolo mandeha be ty de ozy izy hoe aleo hidariko ty tranoko fangoriko vokatra tsy za mamorona zany Luka 12 zany naorina ty vokatra vidina ny beton
vidina ny fera sisy, vidina ny fera wity, malakany amin'ny matezatôl natao karo tsy haiko natao daholo ty rehetra ty de lengeza tsara vita tonga foana isan'andro mitady aiza contrôle ziziza tady efa tsy ampitsony mivavaka tsy ampitsony tenin'Andriamanitra efa lasa varina am'le zavatra rehetrarehetra atao maitsomaitso ara lokony ty rindriny ty lasa ndray makeny amin'ny kaiky inona zao ny loko tsara mahavarina raha lasaina bavy io zavatra eto tany io mety tsy fahotana be le izy fa mahavarina anao io raha tafaraikitra ao ianao raha tsy nanao trano ianao tsy nila nandeha nijery loko no nanao trano ianao nijery loko adinao mivavaka sy ny hainy tenin'Andriamanitra. Halleloja, akaiky Jesosy raha lasaina bavy ny tariny aty trano vita le izy tsy haiko nanao famokana misy ka mba nasiana ruban kely tena vita le trano fanangonana fanokana sika zao ampidirina am'izay ny vokatra rehetrarehetra tapahana ny ruban nampidirina ny entana mifaliry fanako manana zay rehetra ilaina ianao amin'ny andro rehetra zany le voatangom-boalavo zany le ampianarina anao amin'ny fivavahana zany business mi-entreprendre raha mahazo vola be sisisa de mifaliry fanako fa manana zay ilaina amin'ny taona maro ianao fa noho ny jeren'Andriamanitra izy de hoy Andriamanitra hoe riadala raha ianao no manangony eto tany eto, raha ianao no mangorona eto tany eto, raha ianao no mihirombelona ho anao eto tany eto, Jesosy milaza anao adala. Tsy zany no miteny anao adala, tsy zany no miteny anao adala, Jesosy no miteny anao adala. Anio alina no alaina amin'ny fanahinao ho an'iza daholo ireo nangoninao rehetra ireo. Toy izany zay rehetrarehetra manan-karenany amin'ny tenany ihany fa tsy manan-karenany amin'Andriamanitra. Te hanan-karena amin'Andriamanitra ianao, omeo ny marary, omeo ny malahelo, omeo ny mahantra, omeo ny madinika rehetra. Rehefa tsy hainao ihany mpitondra fanjakana, rehefa angalatra ihany mpitondra fanjakana, rehefa mily vola ihany mpitondra fanjakana, mijoroa ianao amin'ny anaran'i Jesosy, ny fonao any an-danitra. Ny fiangonana manome fa tsy mangataka. Fiangonana manome fa tsy mangataka. Halleloja. Mijoroa an Jesosy, mizara an Jesosy, torio Jesosy, ambarao Jesosy, omeo zay rehetra malahelo, omeo zay rehetra ory, omeo zay rehetra sahirana. Fa zay kely natonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny Isaia 8:10 hoe nareo mifadianina fa nareo mifadianina io mifampialonareo ao am-piangonanao. Nareo mifadianina fa nareo mifadianina io ny karama ampiasa nareo ataonareo kely de kely. Volanareo ohatrinona miditra nefa ny karaman'olona ampiasainareo ataonareo kely de kely. Tsia! Teny aminao Jesosy androany. Zay mare zany teny zany. Fa zay no amin'ny Isaia 8:10. Mifady zay fa maninona tsy henonao, maninona tsy jerenao. De hoy Andriamanitra, mifady ihany nareo mifampialona sy ny sisa sy ny sisa. Ny olona tokony omena karama ataonareo kely ny karamany. Miteny amintsika Jesosy, miteny amiko Jesosy. Zany teny faminaniny zany ho atsika tsirairay avy eto amin'ny aradrariny ny aferanao. Omeo ny tokony anjarany zay miara-miasa aminao. Omeo ny anjara sahazazy ny olona ampiasainao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleloja. Mandehana amin'ny rariny sy nitsiny, mandehana amin'ny fizarana mitovy, fa aza manao fizarana vilana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleloja. Tsy anao io fa an Jesosy. Tantano araka ny fomba hitantanany Jesosy azy. Mandehana amin'ny fahitsiana sy amin'ny fahamarinana, amin'ny fitantananao ny vola, amin'ny fikarakaranao zay miara-miasa aminao. Halleloja. Fa zay tsy namalian'ny tompony vavaka tao amin'ny Isaia 8:10. Satria ny olona voafatotra tsy vahanao, ny olona voageja tsy vahanao, ny olona mila vola sy mila karama tsy omenao. Ianao nefa mifadianina, ianao nefa mivavaka. Azanono ny mivavaka aloha e. Regleo ny karaman'olona, regleo ny fomba fampitondranao aman'olona, regleo ny resaka taratasy rehetrarehetra. Zay ianao vao mivavaha. Fa ianao vavaka ny olona manana lahelo aminao. Tsy mety zany. Raha ianao mivavaka eo tsapanao fa manana elo aminao l'olona, avy alao aloha mivavaka, avy alao aloha mifanaty, ndana mifona, ndana regleo ny rehetrarehetra. Miteny aminao Jesosy raha lasaina bavy. Tsisy nieritreretra izaran'izany eto, tsisy nieritreretra itenen'izany eto, fa rehefa io fanahy io no misetona, rehefa io fanahy io no mampiteny, teny daholo rehetra. Aza miteny anao hoe tsy tia anao aza miteny anao hoe efa hita an'io tantelo io mihitsy ny fiainako de miteniteny eo izy, tsy mahita ny fiainanao tsika raha tsy de mifandray be miantso telefona tsy mifankahita. Azay raha tsy mifandraisako be fa sao de mifandray be sika de avy eo amin'ny teny de hoy anao hoe fiainako indray ny hitan'io de tenen'io.
fa aleoko tsy mifandray be sy mifankahita be fa ao am' Jesosy magnigina de rehefa mitory eto a de tsy miresaka tsika senao tamin'ny herinandro tsy mifampizara mihitsy tsika senao tamin'ny zavatra rehetrarehetra nefa ny zavatra teneneto mahakasika anao noho izay fanamasina no miasa ary raha miasa ny fanamasina miteny misaoran' Jesosy matoa Jesosy miteny tiany ianao zay halleloia matoa Jesosy mizara tiany ianao zay mona tadidiko ray le fizarana nazay rahalamisa hoe raha zanaka tena tiana de anarina sy faiza fa raha zaza sary tsisy ninona tao aminy batara zaza sary tsisy ninona tao aminy fa vela fotsiny ihany ka raha ianao no mahazo anatra eto mahazo teny mahafinaritra mahazo teny fanitsina halleloia misaotra Jesosy hoe fa tena mbola amboarinao a zany a halleloia tiako Jesosy raha lasaina bavy a mahafinaritra any mizara ny tenin'Andriamanitra ary rehefa ampiretin'ny tompo zay de mandeha foana de mitory zay tia ny tenenina rehetra eo voatangom-boalavo fahafatesana ny ao ambilany zareo Jesosy lazaina lony ao ambilany enao ny fanatsangan' Jesosy amin'ny fianakaviana enao ny fanatsangan' Jesosy amin'ny tokantrano enao ny fanatsangan' Jesosy amin'ny fiarahamonina ianao rery tsy manino momba atsika de betsaka no momba azy amen momba atsika de betsaka no momba azy halleloia nigériana mety miaraka aminy ny sud-africana mety miaraka aminy ny tsika ny anjely miaraka amintsika ny tsika mifanamasina no momba atsika ny tsika analinalina manetsy ny atapitrisany manodidina atsika ao halleloia tiako aniny Jesosy io e ianao ve tia azy tiako mihitsy anao mba hitian' Jesosy zay ny tena mahafinaritra ny ary rehefa zaratory teny de anaoranga Jesosy ihany tsy resaka teknika fomba fiangonana fandralina fiangonana tsara daholo zany fa aloha anao babon' Jesosy mirehatra ao am' Jesosy e tsy aloha ve zay aloha aloha tian' Jesosy fotsiny e mandeha ho azy zavatra rehetrarehetra tena mampahery lasaina bavy miaraka am' Jesosy mampahery mahita tsika tsirairay avy eto betsaka ny aditsika any betsaka ny fitsapahana any fa miorina tsara tsika eo am' Jesosy miorina tsara tsika eo am' Jesosy manara fiainam-bavaka mitoetra tsara ao am' Jesosy mitoetra tsara ao am' Jesosy fa avy ny andro ao am' Timote ao misy an'izay raha jerena de mbola tory teny hafa indray zay raha ho zaraina fa tsy resantsika be ho avy izy ny fotoana zay ijalian'ny olona rehefa mihaino tory teny tsisy klemy izy amin'ny teny malagasy izy tsy ohatr' zay fa izy hoe ay tsy azakano izy ho avy ny andro zay tsy azakan'ny olona ny teny tsisy klemy fa angididy sofina izy de amory mpampianatra ho azy de fotoana zao mihitsy zany rehefa jerenao hiteny iny amin'ny version Martin amin'ny version Martin baiboly izy hoe sa Osterwald ray am'izay ho avy izy ny olona zay tena hoe ho avy fotoana zay ijalian'ny olona rehefa maheno teny tsisy klemy izy zany hoe rehefa maheno an'le mibeba famasinana atao anatrany hoe mijaly be izy mihaino an'izany hoe to tsisy afa-tsy zany ny anareo e tsisy maresaka fampiroboroboana itao tany ve tsisy resaka fampitombona vola ve ny anareo atao fibebahana sy azo fijaliana foana de mijaly izy maheno an'iny hoe zay tsy ao am-pobao atso fa ny ao atao tena fibebahana sy famasinana foanako ny ao atao fiverenan' Jesosy foana anambarako de mangididy sofiny lasa izy makeny an-Davamamba makeny amin'ny Roxy makany Varado makeny tsy fantatro hoe satria mangididy sofiny de mamorona mampianatra ho azy izy de any am'izay izy zany ka teny aomby anao obe vola be ny ao aminao azo fiara telo fiara efatra azo vila ianao tena oloha ny fatsorambiny nefa ianao efa ambony bomba efa hipoka le bomba efa ho faty ianao zay zaraina aminao ianao efa marary efa hopotika efa ho any amin'ny elo tsy tenenina ianao efa hilatsaka ny anaty ansana courage rahalahy courage raha mandresy ny tompotsika mandrosika ao amin'ny tompo fa tsy tenena mbebanga ianao ianao kristianina manana an' Jesosy io misaraka amin'ny vadinao fotsiny de avy ianao manambady olo-kafa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany raha kristianina ianao de manaiky anefa ianao da ny olona oatra zainao fa mety zany e ianao manao kolikoly ianao manao alatra ianao manao taratasy sandoka de mety zany lalafa toy izy oa tsy avanaiky an'izany tsika tsy mety zany mila mandeha amin'ny fahamarinana amin'ny fahitsina eto amin'ity Madagasikara potiky ny kolikoly eto
miditra birao zany na hainao ohatrany ianao mangataka reo nge mpanomponao reo la ny tena izy ny olona any amin'ny fanjakana nge ny any amin'ny mairie ny any amin'ny fokotany ny any avoloa ny any ambosy roatra tokony mpanompo any reny ary manompo ny vahoaka ireny tokony ho izy ianao reny miafiafy mipiripiro rehefa miditra birao anao midira amin'ny anaran'i Jesosy miditra amin'ny anaran'i Jesosy ilaiko ty taratasy ty avoay ty rarivo amin'ny anaran'i Jesosy tsy mandoa vola mihoatra aminao a manana fahefana rehefa miditra birao ianao mila taratasy tsy fantatrao nga ny atao anatiko magina amin'ny anaran'i Jesosy tsy fantatrao nga ny atao anatiko Jesosy ny atao anatiko avoay io taratasy io fa ilaiko fa aza vela ahoana moa zany ampakain'ny olona sy manomeza kely iny koa anao ohatrinona hony aza mianatra ralasaina bavy a vao miditra amin'ny fokotany ianao miditra amin'ny mairie ianao miditra amin'ny birao ianao tsy manao kolikoly amin'ny anaran'i Jesosy nahafinaritra misy le zandry kely nanao passeport zay de ozy izy hoe tany amin'ny passeport tany de efa nisy nanodikodina indray hoe toty fa karakarainay zao tsy hitandray ny taratasy ny le passeport mbola mila tao de ozy nareo sy kolikolonareo eo a mbebanareo a torimy mihitsy tany amin'ny mpanaovana mahafinaritra nge zany mba hijoro oatra zany daholo tsika amin'ny anaran'i Jesosy ok zay ny risoriso ok zay ny kolikoly mijoroa amin'ny anaran'i Jesosy tsy ampy zay le miraitsykombakomba amin'ny rasy halleloia diovy ny fo am'izay tsy fahamarinana rehetra halleloia diovy ny fo am'izay zatra tsy rary rehetrarehetra eto Madagasikara be da be ny tsy rary reto fa aza marary fo ianao mividy mofo io nge de efa misy etra alohanao ianao mividy rehetrarehetra io de misy aloha hoe TTC tout taxe comprise efa mandoa etra ianao efa manana droit ianao eto amin'ny fanjakana eto amin'ny firenena nefa zavatra etra alohanao tsy hita zay zavatra mivoaka alatra nefa milaza fa kristianina milaza fa manana fiangonana fa fiangonana loha fiangonana potika fiangonana simba halleloia mijoroa an Jesosy raha lasaina bavy mijoroa an Jesosy raiso ny tenin'Andriamanitra ho sabatra ho anao raiso ny tenin'Andriamanitra rano velona mamelombelona anao tsara Jesosy marina daholo le fanamarina rehetra rezahantsika tamin'ny fiangonana teo tsy efa leo an'ireny ve tsika tsy efa vizaka amin'ireny ve tsika de angina ve tsika de hipetra-potsino atsika ve tsika fa tsy andehantsika izara misaotra ny amin'ny fizarana misaotra ny amin'ny fizoroana vavolombelona misaotra ny amin'ny fahatsirovana am-bavaka misaotra ny amin'izany rehetrarehetra zany fa be da be ny olona voakasika lazaiko anao tsy eto Madagasikara any France eto Madagasikara any France mahafinaritra be fizoroana vavolombelona le lehilahy zay hoe za ozy izy gaga ny olona rehefa makeny ambanivohitra fa gendarme andreo izy mitory teny ve ozy le olona satria zany gendarme mitory teny izy any ampanaovana mission any an-dalana de gaga indray le olona ozy izy mahita anay hoe nareo gendarme indray ve mitory teny ka sian Jesosy ny gendarmeko de any izy teo any amin'ny Fenorivo any izy de any izy mipetraka any mivoaka tao Babilôna zay ozy efa afantany le Babilôna mahafinaritra fa niala tao fomba fivavahana sy atoko fivavahana izy tena misaotra an Jesosy ozy fa zay gaga indray zay gendarme ve no mitory teny gendarme manana an Jesosy tsy raha tsy ny gendarme fa gendarme manana an Jesosy halleloia tamin'ny herinandro nisy niantso anahy koa avy any an-dafy za ozy miaramila ty an-dafy fa hitanao zany miaramila zany tsy moramora zany fiainana miaramila zany fa ao tena miaramila fiainana miaramila miaramila isaky misy zavatra kely de manao fety de misy misotrosotro fa za ozy no nahita nytory teny nataonareo no nahita le fampianara ary narahako nisokafako ny baiboly nandray noty tena kasihan'ny tompo aho izy izy fa zao tsy misotro toko zany tsony aho izy izy ao miaramila tonga miaramila manao an'le pokely eo mafanaovambelomana fandraisan'olona de efa tsy maintsy misy toka foana eo labiera zay sa ozy zu zao sotroko halleloia mikasiky Jesosy mahera Jesosy nisy olona mpanao mozika nandehana ny tany an-tafy resaka hira firahirana fampifaliana zao tontolo zao fa no niona tamin'i Jesosy izy roa taona zay niona tamin'i Jesosy fa tena mahafinaritra Jesosy ozy
misaotra an' jesosy izy de misaotra anareo koa mizara ny fahamarina fa tena tiako jesosy hoe raha mivavaka amin'ny isan'andro san'andro mahita nofo sy fahitana foana isaky ny tsy hoe isan-kanalina sy kanalina aloha fa mahita meny tompo fanomezam-pahasoavana manofo sy mahita izy de ampitao amin'ny rehetra any ozy izy fa tena tsara i jesosy tsika io ary tena mahafinaritra miaraka amin'io jesosy io roa taona zay ny arahako tamin'i jesosy tsy nijery dokotera tsony za nge miteny aminao fa rehefa miaraka amin'i jesosy io raha ny tena izy tsy mila dokotera zany tsony fa ny tompo moa mamindra fo de misy any mbola mila dokotera fa nahafinaritra afy izy no nijeranam-bavy zay tamin'ny herin'ny androany resaka amiko izy avy any an-dafy za ozy hatramin'izay niarahako amin'i jesosy tsy nila nakany amin'ny dokotera tsony taloha nefa za marary foana taloha za mila fanafo taloha za mila an'izao zao ozy izy no nanana an' jesosy roa taona zay tsy mahita anatsony dokotera rehetrarehetra miaraka amin'i jesosy fahasalamana miaraka amin'i jesosy amen tena zavatra mampahery mahafinaritra zany tenin'Andriamanitra halleloia amen tsara jesosy mba hitsahatra ny fahafatesanao ambilany noho ny fijoroanao ary noho ny fakanao an'le de tsy iza fa jesosy zay rano maloto rehetrarehetra asianao an'le koba ho lano madio zay sakafo maloto rehetrarehetra rehefa asianao an'le koba ho sakafo madio anome fiainana halleloia hitory teny aminaran'i jesosy ianao hitety tanàna maro ianao hitety toerana maro ianao halleloia amin'ny anaran'i jesosy ho maro ny voakasika amin'ny anaran'i jesosy halleloia jesosy ny équipe anao amin'ny volanao atao frais amin'ny sakafonao amin'ny toerana iantranoanao jesosy hiaro anao amin'ny asany devoly rehetra amin'ny fampisaviana amin'ny zanatsipika rehetra mirehatra rehefa le ratsy tsy manan-kery aminao zany amin'ny anaran'i jesosy fa hijoro ianao amin'ny anaran'i jesosy ary rehefa mitory ianao maro ny bebaka rehefa mitory ianao maro ny ala amin'ny hodiny maro ny ala amin'ny sampiny rehefa mitory ianao anambaran'i jesosy kristy tena maro ny iaiky ny fahotany ary maro natao batisa amin'ny anaran'i jesosy noho ianao miasa ary noho jesosy mampiasa anao halleloia hisandratra jesosy mandra-piaviny jesosy eny amin'ny raolanitra akaiky jesosy ao fa azavarina intsony azavarina intsony azavarina amin'ny kilalao azavarina amin'ny adiady sy ny fifandirana azavarina amin'ny resaka materiel fahokifantoka ao amin'i jesosy fa zay ilainao isan'andro omeny jesosy anao zany halleloia halleloia voakasika Madagasikara ray manontolo amin'ny anaran'i jesosy no ty teny zarainy ty halleloia misy io rahan'i jesosy andeha ho any any Andapa any Voemara any Antala any Sambava anambara an' jesosy fotsiny halleloia halleloia hitory an' jesosy fotsiny ianao amin'ny anaran'i jesosy ny afo mifanamy miaraka aminao raiso ny afo mifanamy zao fotoana zao eny ampitoerana eny miaraka amin'i jesosy halleloia 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 hiteny amin'ny anaran'i jesosy ianao miteny hoe za tsy mahay miteny zay tsy mahay mandahatra za tsy mahay mitory ianao mihitsy no ilain'i jesosy ianao mihitsy ny ilain'i jesosy ary le kely mihitsy no alain'i jesosy any amon'i jesosy ny heriny hiteny amin'ny anaran'i jesosy ianao halleloia anambara amin'ny anaran'i jesosy ianao hitory an' jesosy ianao halleloia mandehana ozy izy fa momba anao ahako mandehana fa zany hiteny aminao halleloia 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 mahery jesosy tompo mahery jesosy tompo mila anao jesosy mila anao jesosy mila mitorytsika fa tsy mahazo mangina mandra-piavon'i jesosy mila mitorytsika amin'ny fietsika amin'ny fiteny amin'ny fitondratena amin'ny fiakanjo mandehana amin'ny anaran'i jesosy tany Arabia Saodita de nisy nandefa SMS koa nikasika anay ozy jesosy ny mikasika anazy jesosy ozy fa za tany amin'ny toerana nisy ahy tsy nalala an' jesosy dadako nefa dekona dadako nefa ampiangonana za tsy nalala zay jesosy fa ty Arabia Saodita nandray nytory teny de fantatro ny fahamarinana zao tsara jesosy mola betsaka ny afaka ozy izy tsy malala any Andapa any jesosy hikasika an'izany rehetrarehetra zany halleloia halleloia eto jesosy amin'izao fotoana zao ianao zay maniry ny fanatrehan'ny tompo tsy mibaiko amin'ny fanamasintsika fa eto izy hikasika anao izy ianao zay mangetaheta an' jesosy ianao zay leo ny atoko-pivavahana ny fomba mpivavahana leo ny fitaka leo ny tsirariny rehetra reo ny zavatra tsisy fotony rehetra androany jesosy manavao anao halleloia androany jesosy manavao anao jesosy mameteny ho anao mbavanao hitory amin'ny anaran'i jesosy ianao halleloia zay momba ny asanao zay momba ny fianaranao zay momba ny tokantranonao zay momba ny ankonanao aza manahinao aza matahotra ianao efa iandreketan'i jesosy ny amin'izany ny fanjakan'Andriamanitra katsahana ny momba fanjakan'Andriamanitra katsahana ny afofanahy masina ho aminao halleloia ny afofanahy masina ho aminao hitory amin'ny anaran'i jesosy ho feno ny fanahy
misaotra jesosy malala